mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpivalina havana no iara-banatsika tratra ity talata 5 ny volana novambra ity. Ny soratra masina voalahatra ho mofinaina anio dia ny Salamo 100, Salamo 100 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Salamo 100 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Anaran'i Jesosy. Ny andry dia ny andry an Jehova aho ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandroe ny fitarainako. Dia napakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandrianana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo. Ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nisy firam-baovao teo am-bavako izy dia fideranan'Andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehova. Sambatra izay olona manao an'i Jehova ho tokony, ka tsy mivily ho naman'ny mpiavonavina na ny mpivadika ho amin'ny laika. Namaronao ny fahagagana sy ny hevitrao izay nataonao anay Jehova Andriamanitra. Tsy misy azo ampitahina aminao. Raha tiako ambara sy holazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitraka ao. Ny sofiko nataonao malady, ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nilainao. Dia hoy izaho, ity aho tonga ao amin'ny roram-boky no nanoratana. Ny hanao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako, ary ny lalanao no atao anatiko. Efa nilaza teny mahafaly ny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho. Indro ny molotro tsy mba nakomboko Jehova ianao ny mahalala. Ny fahamarinanao tsy mba nafehiniko tatapoko. Ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famindramponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavana ny Salamo dia isan'ny boky lava ao anatin'ny soratra masina. Izy ny lava indrindra, misy toko 500. Izy ity moa dia ny Salamo dia karazana tononkalo, karazana poème. Misy ny nohiraina, misy tsy nohiraina. Fa amin'ny ankapobeny dia tao anatin'izy io no nakan'ny jiosy na nakan'ny testamenta taloha hira iraina mandritry ny litorjia fanompoavahana tao amin'ny tempoly. Mazava ho azy araka izany fa lehibe dia lehibe ny toeran'ny Salamo ao anatin'ny fanompoam-pivavahana na ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra teo amin'ny tempoly arak'izany. Misy anaizany nefa dia misy sokajikajy ny Salamo fa tsy hoe mitovy avokoa na ny votoatiny. Vanim-potoana nanoratana azy dia samy hafa be. Misy nosoratana tany amin'ny vanim-potoanan'ny fahababoana, misy nosoratana tamin'ny vanim-potoanan'ny fahampanjaka tamin'ny andron'i Davida. Misy ara-talohany izany. Noho izany dia misandrahaka tamina vanim-potoana maro ny Salamo ary azo lazaina hoe ahitana taratra ny fiainan'ny zanak'Israely mihitsy ny Salamo. Ity Salamo 100 izay eto am-piasantsika ity dia anankiray amin'ireo atao hoe Salamo lehibe. Marina fa soratra masina mitovy taony. Saingy lehibe izy noho ilay tsy hoe ny halavan'ny toky ihany. Ny Salamo 100, 720, 720, 120, 720. Be dia be ireo Salamo izay ataontsika hoe sokajian'ny jiosy ho Salamo lehibe. Satria Salamo izay mitory ny fahalehibeazan'Andriamanitra na koa mitory ny fahefan'Andriamanitra, mitory koa ny vavaka izay ataon'ny olona ka nohenoin'Andriamanitra. Ny andininy faharoa ihany nefa satria ity Salamo 100 ity dia Salamo lehibe nataon'i Davida. Ny ankabeazan'ireo mpivaofy ny Salamo dia manaiky fa ity Salamo 100 ity dia Davida nanao azy. Tsy ny Salamo rehetra akory no nosoratan'i Davida mazava ho azy. Misy amin'izy ireo tsy Davida nanoratra azy fa natao fotsiny hoe Salamo nataon'i Davida mba ataontsika hoe karazan'ny miantoka ny fahamarinan'ilay Salamo.
Ka ity salamo tampiatantsika ity dia iraisan'ny mpivoafy rehetra ny salamo fa salamon'i Davida izy ity. Ny andininy faharoa avy amin'izany salamo nataon'i Davida zany no hoentina mampahery anao dia nampiakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandriganana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo ary nampitoetra ny tongotra teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ity andininy faharoa ity dia manome toerana anankiray am'zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny mpanompony, nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Davida. Misy any miteny manao hoe tamin'ny vanim-potoana nifandonany na nivadian'i Absaloma zanaky Davida, tamin'i Davida no tantarainy ity salamo fahefapolo ity. Davida zay nivadian'ny zanany no nifofony ainy iny zanany nandrobaka ny fahefany Absaloma zatovo dia tao anatin'zany na voatery nandositra mihitsy moa Davida araka ny fahafantarantsika ny tantara dia tao anatin'zany vanim-potoana zany no heverina hoy ny mpadinika maro ny nanoratany ity salamo fahefapolo ity. Saingy ho an'ireo mpivaofy ny fotom-pinoana kosa dia ity salamo fahefapolo ity dia jereny amin'ny alalan'lay fampanantenana ny Mesia, fampanantenana lay mpamonjy izao tontolo zao. Noho zany a de mirejotra masina ampiasain'ny testamenta vaovao tahaka an'le hoe ity aho tonga amin'ny ronan-boky no nanoratana hitantsika ny ampiasain'ny Luky toko fahaefatra amby roapolo. Ny salamo fahefapolo ity de ampiasain'ny testamenta vaovao, ampiasain'ny mpanoratra filazantsara, ampiasain'ireo mpivoafy ny fotom-pinoana ho faminaniana ilay Mesia na faminaniana momba an'lay mpamonjy zao tontolo zao, zany hoe azo jerena amin'ny alalan'ny Jesoa ity salamo fahefapolo ity. Ka andeha azontsika zay foto-kevitra zay manao hoe ity salamo fahefapolo ity dia miresaka hitarafana an' Jesoa, hitarafana ny famonjena nataon'i Jesoa, milaza meloa, mampiomana meloa ny momba an Jesoa. Dia ny andininy faharoa ara de manao hoe de nampiakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandriganana izy eny tao amin'ny fotaka mandrevo. Tamin'iny faritry Palestina iny a de fanaon'ny olona ny hoe misy miady fatsakana de indraindray reny fatsakana reny rehefa ritra tafela eo de indraindray ataon'ny olona any ny fahavalo ampitsaliana any fanao tamin'iny faritry. Tahak'izay atsika tamin'ny tantaran'i Josefa, Josefa de nalatsaka tao anaty lavaka fatsakana, Jeremia mpaminany nalatsaka tao anaty lavaka fatsakana, tsy voatery hoe misy rano ao zany satria fefa onaonany ao, fotaka mandrevony ao, na arzila na tany mangany ao izay mandrevo ka mahatonga mazava hoazy mahatonga fahafatesana satria tsisy hanina hoanina, tsisy rano hosotroina, tena fomba famonoana mahatsiravina ny fandatsahana olona ao anatin'izany lavaka izay misy onaona izany. Dia hoy ny mpanao salamo eto manao hoe Andriamanitra dia namonjy azy tao anatin'izany lavaka, tao anatin'izany onaona, tao anatin'izany lavaka fandriganana, lavaka mampiorikoditra famonoana zany. Andriamanitra nanafaka ao izy ary nampitoetra ny tongotra teo ambonin'ny vatolampy. Iza moa le vatolampy? Raha misaotra masina de Jesoa io vatolampy io. Ao amin'ny testamenta vaovao zay mahatonga antsika miteny manao hoe jerena amin'ny alalan'ny vononan' Jesoa dia Jesoa io vatolampy io ary eo amin'io vatolampy io de mijoro tsara. Re afako inona nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'i Jesoa? Inona nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny mpanompony tamin'ny alalan'i Jesoa? Tao anaty fotaky ny fahotanany olombelona. Latsaka tao anatin'ny fotaky ny fahotanany olombelona, tao anaty fotaka mandrevo ny fahotana. Ary ny fahafatesana ny tamboniny io ny filazan'ny soratra masina zany hoe efa tao anatin'izany fotaky ny fahafatesana izany ny olombelona. Tsy Andriamanitra akory no nandetika ny olona tao anatin'ny fotaky ny fahotana fa nisafidy ny olona ny hany ota. Nisafidy ny olona ny hany ota ary rehefa hoe ota de nitondra fahotana. Noho zany dia latsaka tao anatin'ny fotaky ny fahotana ny olombelona.
Ary rehefa latsaka ato anatin'ny fotaky ny fahotana nanota ny olombelona de mazava ho azy tonga ny fahavoazana maro isan-karazany. Lay fahavoazana maro isan-karazany tsy hoe Andriamanitra ny nampisy azy akory fa ny fahotana mihitsy lôjika lalàna napetrak'Andriamanitra ny hoe rehefa miala am'ty lalana ty ianao dia simba le fiainanao. Tahaka ny hoe raha apetraka ao eo ambony afo mamay ny tananao de tsy maintsy ho may. Le may zany tsy hoe Andriamanitra ny nampisy an'le may fa Andriamanitra nametraka ny lalàna ny zavaboary manao hoe rehefa apetraka ao eo amin'io afo mamay iny tananao de may. Ny safidin'ny olombelona zany nahatonga azy hoy izay hoe Andriamanitra ny teny manao hoe ity fahotana ity de hiteraka fahavoazana eo amin'ny fiainanareo. Raha manaraka nyity tsary ty nareo dia manana fiainana, fa raha miala am'ty tsary ty nareo ka mandeha am'ty lalana ty de zao ny zavatra miandry eo. Noho zany le zavatra miandry eo tsy hoe Andriamanitra ny ratsy fanaka nampisy zay le olona fa efa vokatry lay fahotana mihitsy. Zany hoe raha vantany vao nanota ny olona de efa zay ny andry azy dia lay fotaka mandrevo. Re avako ndraindray mantsy ny olona mieritreritra mandrakariva manao hoe rehefa voa dia Andriamanitra no mikapoka, Andriamanitra no ratsy fanahy sanatrika ka nampisy an'izao tamin'ny fiainako. Tsy zay loatra. Fa raha ohatra ka miboboka alikaola ianao maraina atoandro hariva mandritry ny fiainanao manontolo de aza mieritreritra hoe nokapohan'Andriamanitra ianao raha marary vavony na nokapohan'Andriamanitra raha marary aty. Fa zavatra lôjika ho azy lalàna ny zavaboary. Andriamanitra raha ohatra ka nahary izao tontolo izao de nametraka loi lalàna hitondrany an'izao zavatra rehetra zao. Nasian'Andriamanitra lalàna, zay ny mazava ho azy, zay ny mahatonga ny boky Noabolana ny teny hoe fahendrena no nanaovana Andriamanitra zao rehetra zao. Zany hoe misy lamina napetrak'Andriamanitra eto am'ty tany ity, ohatra hoe misy ny pesanteur, misy ny oxygène mahavelona ny olona, misy ny microba sy ny sisa rehetra, dia nasian'Andriamanitra lalàna zay mahendry azy mifehy zao rehetra zao. Ary dia fahendren'Andriamanitra reny rehetra reny. Ary zay no namezan'Andriamanitra fahazavan-tsaina antsika tamin'ny alalan'ny siansa. Ny siansa de mampahafantatra antsika ilay lalàna zay nataon'Andriamanitra mitondra zao rehetra zao hoe hay kay ny masoandro dia hodidin'ny tany de mihodidina ny masoandro amina hafainganam-pandeha ohatr'izao sy ny sisa. Asian'Andriamanitra lalàna tamin'ity hitondrany ny univers na ny herana. Noho zany dia raha ohatra ka manota ny olona dia ny fahotan'ny olona nahatonga azy ho simba. Fa tsy hoe Andriamanitra no marina loatra nanimba azy, tsy hoe Andriamanitra azon'Andriamanitra sakanana aloha zany mazava ho azy, satria Andriamanitra ambony lalàna sy ny lamina napetrak'Andriamanitra zay nataony. Lehibe lavitra noho ny zavaboary Andriamanitra, lehibe lavitra noho ny lalàna napetrany Andriamanitra. No zany dia raha ohatra ka azon'Andriamanitra atao ny hoe tsy nahatonga lay vokatra ratsy teo amin'ny zavatra tsy nety nataonao, azony atao zany. Fa tsy amin'ny fotoana rehetra akory. Fa noho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay ny mahatonga ny Soratra Masina miteny manao hoe Andriamanitra mamindra fo am'izay tiako amin-drana fo. Andriamanitra mpamindra fo am'izay zay tiako amin-drana fo Andriamanitra. Noho zany dia mety misy fotoan'Andriamanitra miditra tantsehatra noho ny famindram-pony sy ny fahasoavany ka manakana ilay vokatra ratsy sy n'ilay fahotana. Fa mety misy fotoana dia miatra aminao ilay vokatra ratsy. Iny Andriamanitra reny ihany mahafantatra ny dikany sy ny heviny. Tsy izaho tsy ianao fa Andriamanitra ihany mahafantatra. Dia eto ary ny mpanao salamo dia miteny manao hoe navotan'Andriamanitra tao anatin'izany fotaky ny fahotana zany tsika olombelona. Inona nataon'Andriamanitra? Tsy nitazana antsika tao anatin'ilay fotaky ny fahotana Andriamanitra. Tsy nitazana antsika olombelona, tsy namela antsika ho latsaka tao anatin'ilay ho faty ao anatin'ilay fahotana, fa tonga izy namonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Tonga izy nanaisotra antsika. Mahafinaritra be ny voambolana ampiasain'ny Jaona mpanao batisa raha miteny manao hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra nanaisotra ny fahotana, nanongotra. Zany hoe nanala ny olona tam'kery tao anatin'ny fotaky ny fahotan'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra
no nanaisitra ny olona tao anatin'ny fotaky ny fahotana, le fotaky ny fahotana, le fotaka mandrevao dina kory sary ny fahafatesana, sary ny fahafatesana, sary ny fasana zany io hoe lavaka fandriganana io, tsinona tsy akory fa sary n'ilay fasana io, fa fasany tahaka ny nananganany tompo. Any Lazarosy tamin'ny maty na tahaka nananganany tompo, any Jesosy tamin'ny maty indrindrindrindra no sary asehoan'ny salama eto manao hoe dia nongotan'Andriamanitra tamin'ny kely tao anatin'izany lavaka fandriganana fahafatesana zany ny olombelona. Ary dia zay ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra nanaisotra antsika tao anatin'izany fotaky ny fahotana zany, fa raha zany dia tavela tao isika, tavela tao ny olombelona, ary dia faharavana sy korotana tsisy fiadanana ny fiainan'ny olombelona raha toa ka tavela tao saingy tia antsika Andriamanitra, tianao Andriamanitra, de nanaisotra antsika, nanaisotra anao tao anatin'izany fotaky ny fahotana zany izy tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary io fionana tamin'i Jesosy io, ifandraisanao an' Jesosy io, dia Andriamanitra nanao azy, planin'Andriamanitra. Tsy misy olona mino amin'ny herin'ny tenany an' Jesosy. Io mazava tsara amin'ny finoantsika kristianina. Ny finoanan'i Jesosy dia tsy herin'olombelona akory fa fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra nahatonga antsika. Nino an'Andriamanitra hoy Jesosy, tsy misy mahay manatona an'Andriamanitra zany raha tsy efa ny taomina asan'Andriamanitra ihany. Noho zany mahatonga antsika tsy mahazo mirehare mihitsy noho ny amin'ny finoana hoe za be finoana, za tsara, za tsisy kianina, tsy afaka manao zany mihitsy isika satria tsy ny herintsika, tsy ny saintsika mihitsy akory no afaka atakatra ny sitrapon'Andriamanitra fa zao fahasoavan'Andriamanitra. Ary zany tokony hisaorana n'Andriamanitra isan'andro mihitsy ny amin'ny mahampino ny amin'ny mahafiainana kristianina, zay koa no mahatonga antsika mitsetra ny olona zay tsy ao anatin'ny finoana. Satria rehefa mahita olona tsy ao anatin'ny finoana ianao, dirare misy olona mieritre hoe reny nge very ratsy fanahy sy ny sisa. Eny ama olombelona antsika de mieritreritra zany tsika indraindray, fa satria nge ianao no vangin'Andriamanitra, satria isika tian'Andriamanitra, tsy hoe tsy tian'Andriamanitra akory reny olona reny, fa manana ny fotoanany Andriamanitra. Fa mety ohatran'le anankiray tamin'ireny olona reny ihany koa nge isika tamin'ny fotoan'andro, mety belo, madidra, tsy miaino, mety ohatran'ireny olona reny koa antsika tamin'ny fotoan'andro. Fa zao noho ny fahasoavan'Andriamanitra de tonga pino, tonga no avaozina, tonga afaka tao anatin'ilay fotak'ilay fahotana. Ary rehefa afaka ao anatin'ilay fotak'ilay fahotana de mety mahita ny tsy mety ataon'ny hafa. Saingy zao zay ny ilana ny fahalemem-panahy, zay ny ilana ny tsy hitsarana na iza na iza fa mivavaka. Ny olona ao anatin'ny fahotana tsy fahatezerana akory no midrika amin'izy ireny fa fitserana. Raha mahita olona manana fatorana endrika maro samihafa ianao, marary izy zany ara-panahy. De zao tsy fahatezerana no mendrika an'izany, satria marary izy de fitserana no mendrika azy. Satria tsika tezitra ampanota eny ama olombelona. Fa zao raha mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra isika, eny sarotra moa ny ipetrahantsika amin'ny toeran'Andriamanitra satria olombelona mpanota ihany. Fa izao tian'Andriamanitra isika hanana fitserana ireny olona manana fatorana amin'ny fahotana ireny satria izy ireny dia marary. Eto ary afaka marary ampanao salama de manazava fa navotan'Andriamanitra, efa no afahan'Andriamanitra, navotan'Andriamanitra tao anatin'ny fotaky ny fahotana ianao, ary nampiakariny teo ambony vatolampy, nataony ao amin'ny Jesosy ianao. Zay le hoe mipetraka eo ambony vatolampy ny tongotro, nataony eo amin'ny Jesosy ianao, sady mivoaka tao anaty aizin'ilay fotaky ny fandriganana, mipotra teo amin'ny mazava ary tonga eo amin'ny Jesosy, eo amin'ilay vatolampy, eo amin'ny Jesosy tsika diavako. Tsy hoe isika ny teny manao hoe za Andriamanitra atovy afaka ato, iny manano zany tsika indraindray, fa izao mpanao salama de miteny manao hoe Andriamanitra no nisafidy antsika niala avy any amin'ny fotaka io ary mametraka antsika eo ambonin'ilay vatolampy. Ary rehefa raha tao anatin'ilay fotaky ny vatolampy de zao, tao anatin'ny fotaka mandrevy ny fahotana de zao, na ny fotaka mandrevy ny lavaka fandriganana, io tongotro tsika io tsisy heviny io, tsisy azo ampiasana an'io tongotro io raha ao anatin'ilay na mahay mamindra tahaka n'inona raha tsisy ninona azo ampiasana an'io. Fa rehefa eo ambonin'ilay vatolampy ilay tongotra, de io filazan'ny mpanao salama azy hoe nampijoro ahy izy, tonga teo ambony vatolampy tongotro, aiko am'izay ny nampiasa azy. Raha mbola tao anatin'ny fotaky ny fahotana de zao tsy haiko ny nampiasa an'io tongotro io.
Fa rehefa eo ambony vatolampy haiko am'izay ny nampiasa ny tongotro na mpijoro ahy izy, haiko ny dikany tongotro. Zany de afaka malala amin'ny fiainana kristiana. Rehefa ao am' Jesoa tsika, haitsika daholo ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra atsika. Fa raha mbola tsy ao am' Jesoa tsika, tsy haitsika ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra atsika io, na io maso tsika io ary, tsy haitsika ny mampiasa an'io raha tsy ao am' Jesoa tsika. Zavatra hafa ny mahafinaritra jeren'ny masotsika raha mbola ao anatin'ny fahotana isika. Fa rehefa eo ambonin'ny Jesoa tsika, miorina ao am' Jesoa tsika, eo ambonin'ny vatolampy, ny finoanan'ny Kristy tsika de zao haitsika ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Ny jeren'ny masotsika, ny ampiasantsika an'io masotsika io, haitsika ho an'ny maso. Ny mampiasa ny tongotritsika io raha mbola tsy ao am' Jesoa tsika de zao tsy haitsika mampiasa an'io. Ampiasain'ny fahotana fotsiny io tongotro io, fa rehefa ao am' Jesoa itsika, haitsika mampiasa ny tongotro io. Ay ve zay va tonga am'Paonao Salamy miteny hoe nampijoro ny tongotro izy, haiko io ny nampiasany, hay zay va fantatro ny dikany antsoina hoe tongotro, haiko zay va fantatro ny dikany zavatra rehetra eo amin'ny fiainako. Raha mbola tsy ao am' Jesoa tsika, tsy haitsika ny dikany tena fampiasana ny talenta, tsy haitsika ny dikany fampiasana ny maso, ny sofona, ny vatana, manjary ampiasaina le fotaka ny mampiasa azy, de manjary tsisy ilany tazomin'lay fotaka le tongotra, tazomin'lay fahotana, ny fanomezam-pahasoavana, lay talenta, de manjary tsy haitsika ny mampiasa azy. Ao am' Jesoa no mahatonga atsika mahafantatra ny dikany zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, ny dikan'ny tova rehetra eo amin'ny fiainantsika, ny tova rehetra eo amin'ny vatanao, ny fitaovana rehetra ny fitaovana moa na ny appareil de fitambarana organe maromaro, ka ny fitaovana ao anatin'ny fiainantsika de manjary ao vatantsika de manjary haitsika ny mampiasa azy. Afako manome ohatra isika, mandrakarivotsika manazava ny hoe inona mahasamihafa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana. Ny talenta moa fampiasan'ny Mattio, fampiasan'ny filazantsara, nentina nilazana hoe vola sy ny tahaka zany, fa tsy maninona ohatra ny raisin'ny Jesoa mba ahatakarajika zavatra. Andriamanitra dia manome talenta, Andriamanitra dia manome talenta ny olona rehetra. Aza mieritreritra manao hoe ny kristianina ihany men'Andriamanitra talenta, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tia ny olombelona rehetra, Andriamanitra nahary izao tontolo zao de Andriamanitra nanome fahazavan-tsaina ny olombelona, de Andriamanitra nanome talenta ny olombelona rehetra mba hahatonga ity tany ity ho azo iainana, de nametraka talenta tao anatin'ny olona rehetra Andriamanitra. Fa tsy hoe ny kristianina ihany men'Andriamanitra talenta, men'Andriamanitra talenta ny olona, na tsy mpino ary izy de misy tsy mpino, misy tsy kristianina mahay marika, mahay matematika, misy tsy kristianina mahay manjaitra, misy tsy kristianina mahay mozika, misy tsy kristianina mahay manao asa tanana, maro isan-karazany, fa tsy kristianina izy. De aza mieritreritra manao hoe reny talenta be deabe nomen'Andriamanitra ny afy reny na de tsy kristiana ary izy de tsy ilaina, ilay be deabe reo kristianina, reo tsy kristianina nahita na nahazo prix Nobel isan-karazany, be deabe teo anatin'ny tantara am'izao tontolo zao. Fa izao rehefa eo ambonin'lay vatolampy lay mpino, raha mbola tsy ao anatiny, tsy mandray, tsy mino, tsy ao amin'ny tompo izy de zao iny talentan'iny dia tsy hainy ny mampiasa azy, na hainy ny mampiasa azy fa izao ampiasany amin'ny tenany, na mety ampiasaina amina zavatra hafa, mety ampiasaina ohatra alaivo sary an-tsaina nahitana ny bomba atomika, nahitany olombelona ny bomba atomika, nahitany nanomboka tany amin'ny théorian'ny relativité générale ny Albert Einstein sy ny sisa rehetra ny mécanique quantique isan-karazany. Raha ohatra ka raha mbola tsy ao amin'ny tompo lay olona de izao ampiasainy amina fomba tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, misy ny ampiasaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa misy ny ampiasaina mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ohatra ka raha mbola ao anatin'lay fotaky mandrevon'lay fandringanana lay olana lay fahotana, fa rehefa ao amin'ny tompo kosa izy de lasa fantany am'izay ny dikan'lay talenta. Raha mbola tsy ao amin'ny tompo izy de zao tahaka an'lay olona mena talenta anankiray, tsy ny abetsany loatra fa tsy ampiasainy araka ny tokony ho izy io. Fa rehefa ao amin'ny tompo am'izay ny olona de manjary manakaiky am'le tenenin'ny Paoly hoe tonga fanomezam-pahasoavana izy. Ny hoe fanomezam-pahasoavana de zao fahaiza manao, fahendrena, faharanitan-tsaina, fahaizana omen'Andriamanitra hoentina mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Mety mpanjaitra taloha,
fa tsy tao amin'ny tompo mbola atao anatin'ny fahotana de zao rehefa manjaitra de zao ny akanjo zairiko de akanjo mampitanjatanjaka na mety akanjo sanatria mampiderabika na sanatria mety akanjo hafa mihitsy fa rehefa tonga ao amin'ny tompo rehefa nandray an Jesoa miorona eo am'ilay vatolampy de zao lay talentako manjaitra iny lasa tonga fanomezam-pahasoavana ka lasa ampiasaiko ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe tsy mikarama fa mikarama ihany am'lay fanomezam-pahasoavana mampidi-bora ihany izy mazava ho azy satria amitsika kristianina ny fanomezam-pahasoavana tsy hoe midika hoe de tsy mahavelona akory fa ampiasaina foana izy saingy zao ny fampiasako azy de manjary mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra manjary mampandroso raha miteny hoe fanjakan'Andriamanitra de tsy voatery hoe fiangonana ihany fa mampandroso lay endrik'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona mampandroso lay fahatsarany lay olombelona no zany dia tsy akanjo mampitanjatanjaka ntsony no zairiko na koa akanjo mampidirabika ohatra fa lasa mety lasa akanjo tsara akanjo mendrika maneho ny fahatsaran'Andriamanitra maneho ny fahatsaran'ny olombelona zay le hoe fanomezam-pahasoavana zay mahatonga Salamo eto mitemana hoe nametraka eo ambony vatolampy zany hoe manjary haiko ny mampiasa ny talentako haiko ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny mena haiko ny dikany zavatra rehetra afaka malala ao am' Jesoa no ananantsika fijoroana raha ohatra isika ka tsy ao am' Jesoa de tsy mahajoro mihitsy marina ny teny Calvin hoy Calvin manao hoe ianao raha tsy ao am' Jesoa ianao de tsy azo atenaina ninninona tsy hoe tsy mahay ianao tsy zany akory mety ahay ihany ianao fa tsy mitondra hiteny am'y zavatra ataonao hoe ny mahampanota anao fa rehefa ao am' Jesoa ianao de manjary endrika vaovao manjary misy fiainana vaovao afaka malala ny tompo anie anome anao fahazavan-tsaina fa tianao Andriamanitra ary efa nanaisitra anao tao anatin'ny lavaka fandringanana izy ankehitriny ary mbola vonona ampijoro anao ao am' Jesoa vonona ame hitantana sy hivimbina anao ary tongotra ao mangozozo io tebotebonao io tahotra io hanjary ho fiainana sy fifaliana matokia an'Andriamanitra apetra ao am' Jesoa ny fiainana isan'andro fa ao aminy no hijoroanao ame fiainana vaovao anao Jesoa ame fifaliana vaovao anao Jesoa azo antoka io aza variana ao anatin'ny fotaka mandrevy ny fahotana azy fa meteza asondritr'Andriamanitra eo am'ilay vatolampy zay hijoroanao tsy menatra ianao rehefa manana an' Jesoa tsy manala baraky ny azy Andriamanitra tsy manala baraky ny azy ny devolo ny mpanala baraka fa Andriamanitra kosa mampijoro anao eo amin'ny vatolampy ka ho hitan'izay rehetra mijery anao fa mijoro anao manana an'Andriamanitra mivavaka isika tombo misaoranao noho ny amin'ny zotra masina zay manome toky anay fa ianao no mampijoro anay ny fahotana mandavo anay ny fahotana mandetika anay ao anatin'ny fotaky ny tebiteby ny tahotra ny orooro ary indrindra raha tsy afaka manao na inona fa miazona anay fa ianao kosa mampijoro anay ao anatin'ny vatolampy eo ambonin'ny vatolampy de Jesoa zanakao ka mahatonga anay olona ilaina mahatonga anay olona faly mahatonga anay olona mijoro mahay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny mena anay saotra tompo da io ny tontolo andronay anio tontolo andro hitanay fifaliana hijoroanay ho vavolombelonao mamelanay amin'ny fitavozavozanay ny fahazavan-tsainy zahay arakofy amin'ny fahasoavanao ny tontolo andronay anio misaotra Jesoa amen